Aleloia, mbola faly miarahaba anao indray ny tenako anio zoma fa 20 ny volana septambra 2025. Ampahery anao indray aho anio kanefa mialohan'izany fampaherezana izany dia ndeha isika hiaraka ivavaka isika tompo. Jesosy tompo, misaotra ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny famindraponao izay mbola ahafahako Jesosy anao izao video fampaherezana izao indray. Misaotra tompo satria tsy noho ny heriko na ny tanjako no ahafahako manatanteraka izao fa noho ny famindraponao, noho ny fitiavanao Jesosy, ka dia mankasitraka anao tanteraka. Ankehitriny tompo dia amin'ny anaranao no andidiko sy androahako ny fanaratsy rehetra Jesosy tsy mampifantoka eto amin'izao fotoana izao. Dorana amin'ny rahanao Jesosy, potehana amin'ny anaranao Jesosy, ravahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy manan-kері, tsy manam-pahefana eto amin'izao fotoana izao. Rakofana amin'ny rahanao tompo izao fotoana izao mba ho anitra kasitrahanao sy ho voninahitry ny anaranao irery ihany, ary mba ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Ny voninahitra dia ho anao irery ihany Jesosy. Aleloia, amen. Ndeha isika maki tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Matio. Matio 5:20 dia ny 1 ka hatramin'ny 7:12. Matio 5:20 dia ny 1 ka hatramin'ny 7:12. Rehefa hita ny teny dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Fanoharana ny amin'ny Virjiny folo. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjiny folo izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsena ny mpampakatra. Ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa dia endry. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry, ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Nefa noho ny sasakalina dia nisy antso hoe iny ny mpampakatra mitsangana mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo virjiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. Dia hoy adala tamin'ny endry, mba omeko kely amin'ny solikareo izahay, fa efa ho faty ny fanalanay. Fa namaly azy ireo ny endry hoe tsia, tsy ampy ho anay sy ho anareo ny anay, fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ka mividiana ho anareo. Nefa raha mbola lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, dia narindrina ny varavarana. Taorian'izany vao tonga kosa ireo virjiny sisa ka niteny hoe Tompoko, Tompoko, voay izahay. Fa hoy izy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo, ko amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Amen. Arak'izany ten'Andriamanitra zany izy ny ten'Andriamanitra hoe miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Mila miambina zany tsika. Fantatsika ny atao hoe virjiny. Tsy hiditra amin'izay fanazavana an'izay ahako fa ny momba ny ten'Andriamanitra no hazavaiko eto fa ireo virjiny atao amin'ny ten'Andriamanitra no hazavaiko zany. Ny virjiny voalazan'ny ten'Andriamanitra eto dia ireo olona resy lahatra ny amin'i Jesosy sy manaiky azy, manaiky an'i Jesosy zany. Dia izao sy anao raha efa nandray an'i Jesosy ianao. Fanoharana ny amin'ny virjiny folo. Fanoharana no ataon'i Jesosy teto. Jesosy matetika dia manao fanoharana foana izy. Fanoharana foana no itenenan'Andriamanitra na iresahan'Andriamanitra matetika zany. Dia teto fanoharana mihitsy no nataon'i Jesosy. Rehefa miaraka amin'i Jesosy dia betsaka ireo sedra, betsaka ny zavatra lalovantsika kristianina ny miaraka amin'i Jesosy. Dia misy sedra lalandava, misy sedra matetika, misy sedra izay lalovana fa mila ianao mijoro mandrakariva, mila mijoro foana zany, na
ao anatin'ny ady ianao na mety hoe milamindamina amin'ny fiainanao na manao ahoana dia mila ianao mijoro foana. Amen. Dia vakintsika ny 7 sy ny 4 tamin'ilay ten'Andriamanitra teo amin'ny anaran'i Jesosy. Fanandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry, ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany. Amen. Teto izany dia nisy ny Virjiny endry dia nisy ny Virjiny adala. Ny atao hoe solika amin'ny ara-panahy dia ny fanahy masina. Sika kristianina, ny kristianina dia mila manana ny fanahy masina isika. Io fanahy masina io no mitari-dalana anao. Tsy hoe tokony hanana ny fanahy masina fa mila manana ny fanahy masina mihitsy ianao, mila manana ny fanahy masina. Fa io fanahy masina io no mitari-dalana anao. Io fanahy masina io ihany koa no tombo-kase ahafantarana fa zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Io no marika antsika io fanahy masina io. Ka raha tsy manana ny fanahy masina ianao dia tsisy marika izany ianao. Ny marika ny Satana ilay 666 iny. Fa ny marika maha zanak'Andriamanitra anao dia ny fanahy masina. Mila hananantsika ny fanahy masina, mila mangataka ny fanahy masina ianao mba hitoetra ao anatinao, mba ny hanananao fanahy masina izany. Amen. Ny kristianina tsy misy solika na tsy manana ny fanahy masina dia tsy mahalala na inona momba ny tenin'Andriamanitra. Tena marina mihitsy izany. Tsy misy zavatra fantatsika momba n'io tenin'Andriamanitra io raha tsy ao anatintsika ny fanahy masina. Noho izany mila ianao manana ny fanahy masina, angatao ny fanahy masina mba hitoetra ao anatinao. Amen. Andeha ho vakintsika ny 5. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Azanoko hatreo rehefa rendremana hozy izy rehetra natory izany zareo rehefa rendremana dia natory, tafatory izany. Rehefa naharitra ela ny mpampakatra dia lasa rendremana zareo, lasa rendrika, lasa tafatory zareo rehefa ela, naharitra ela. Ohatr'izany koa tsika ilay miandry an'i Jesosy. Mety hoe aiza ihany ary Jesosy mbola tsy tonga ihany dia lasa variana, misy ny sasany lasa miverin-dalana mihitsy, lasa manao ny fanaon'izao tontolo izao mihitsy ary tafanao ny fanaon'izao tontolo izao satria mieritreritra ohatran'ny tsy ho avy indray Jesosy izany fa mbola ho ela dia lasa manao zavatra tsy tokony atao, lasa miverina amin'ny zavatra tsy tokony atao intsony. Dia ohatr'izay reto Virjiny reto tafatory ry zareo. Ny atao hoe matory dia tsy mihetsika, tsy maheno, tsy mahita. Afaka vakianao ao amin'ny Isaia 42 dia ny 19 afaka vakianao manontolo. Ny olona rehefa matory izany hoe matory ara-panahy izany matory mety tsy mahavita asan'Andriamanitra intsony izy, tsy mahavita mivavaka intsony izy satria matory ny ara-panahiny, tsisy zavatra azony atao. Tsy afaka miasa izany olona matory izany, tsy afaka manao na inona na inona, tsy afaka mihaino, tsy afaka mandre, tsy afaka mahita ny olona matory. Ny ampaherezako anao dia miambena fa ho avy Jesosy aza variana, mifoaza ianao. Mifoaza fa aza matory. Amen. Andeha ho vakintsika indray ny 9. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa noho ny misasakalina dia nisy antso hoe iny ny mpampakatra mitsangana mba hitsena azy. Amen. Noho ny misasakalina hozy izy dia nisy antso hoe iny ny mpampakatra. Misasakalina izany mamanton'alina, tena amin'ny fotoana ilay atorian'olona mihitsy izany, ilay tena matory be ny olona. Misy olona koa nefa tsy matory, misy tsy matory. Raha hazavaina hoe arabaky teny izany izy hoe tena misasakalina ny olona, ny matory be ny olona rehefa misasakalina io, rehefa mamanton'alina io ny olona tena matory, tsy misy olona na renim-piambina reny rendrika matory ry zareo. Dia noharin'ny Jesosy tamin'izay ty ten'Andriamanitra ty, noharin'ny Tompo, nanao fanoharana izy hoe nefa noho ny misasakalina dia nisy antso hoe iny ny mpampakatra mitsangana mba hitsena azy. Eto amin'ny fiverenan'i Jesosy dia maizina izao tontolo izao. Ny atao hoe aizina dia fahoriana. Izany hoe
ny misasakalina na ny mamanton'alina dia ao anatina mety ady ny olona, tafatory ny olona satria noho ny zavatra miseho, noho ny zavatra mitranga, noho ny zavatra misy, dia lasa tafatory ny olona, tsy mahafantatra intsony hoe ho avy anie Jesosy, lasa variana ny olona, lasa nangatsiaka ny olona. Izay ilay tenen'ny ten'Andriamanitra hoe hamangatsiaka ny fitiavan'ny maro. Raha vakianao ny tenin'Andriamanitra mialohan'ny hiavian'i Jesosy, hamangatsiaka hozy izy ny fitiavan'ny maro, lasa nangatsiatsika, tafatory ny olona. Dia eto ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiverenan'i Jesosy dia amaizina izao tontolo izao. Ny atao hoe aizina dia fahoriana, ady, olana, zavatra sarotra maro samihafa tahaka izao zavatra iainantsika sy hitantsika izao. Misy mety tsy mahavita vavaka intsony ny olona, misy mety tsy mahavita mamaky baiboly intsony ny olona, ady atsy ady aroa, reraka ny olona. Ianao izay mihaino ahy anio mijoroa, maharetatra amin'ny farany, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena hozy izy ny ten'Andriamanitra. Maharetatra amin'ny farany, mijoroa. Ninona zavatra mety miseho, ninona zavatra mety mitranga, mijoroa ianao, mijoroa foana ianao, maharetatra amin'ny farany. Matoa ny ten'Andriamanitra miteny an'izany hoe maharetatra amin'ny farany izany, misy zavatra sarotra lalovanao, zay vao tonga any amin'ilay hoe farany. Misy zavatra tena hoe sedrainao, zay vao tonga any amin'ilay hoe farany, fa maharetatra amin'ny farany hozy izy ny ten'Andriamanitra. Amen. Eto ny ten'Andriamanitra raha vakiantsika ny 7, vakiako amin'ny anaran'i Jesosy, fa namaly azy ireo ny endry hoe tsy ampy ho anay sy ho anareo ny anay, fa mandehana makany am-pivarotra ka mividiana ho anareo. Nefa raha mbola lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, dia narindrina ny varavarana. Amen. Eto ny fanahy masina dia tsy voavidy vola zany, ary tsy misy fanahy masina vidiana vola zany. Tandrema ianao sao voafitaka, tandrema sao voafitaka. Angatao ny fanahy masina dia ho tonga aminao izy, fa tsy misy fanahy masina vidiana vola zany. Amen. Ny ampahirezako anao manaraka dia averina foana zany hoe maharetatra amin'ny farany, maharetatra amin'ny farany. Tsy izay hoe manomboka ny zava-dehibe, fa ny maharitra hatramin'ny farany. Misy anie manomboka fa tsy mahavita hatramin'ny farany, tsy maharitra hatramin'ny farany, noho ny zavatra miseho, noho ny zavatra mitranga, noho ny ady, mety fanenjehana, fanaratsiana, dia tsy maharitra hatramin'ny farany. Mila ianao maharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana an' Jesosy, amin'ny fanompoana an' Jesosy. Angatao ny herin'Andriamanitra mba haharetanao hatramin'ny farany. Ny fiarahana amin'i Jesosy tsy hoe iray taona, tsy hoe 2 taona. Jesosy no mametra ary izy no mahalala ny fotoana. Amen. Na manao ahoana ny ady hatrehanao anio sy ny fanenjehana dia maharetatra amin'ny farany. Mahireza ianao, miambena, fa tsy fantatrao na ny ora na ny andro hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Mila miambina foana isika fa efa mamanton'alina isika zao. Tena efa tafiditra amin'ilay hoe mamanton'alina isika zao. Tandremo sao variana, mifoaza aza matoritory. Andeha ho vakiantsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Matio 4:20, dia vakiantsika manomboka ny 7. Vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia hisy roa lahy any an-tsaha, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia havela. Ary hisy roa vavy manodina ny fikosoam-bary, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia havela. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay hahatongavany mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho vakiana. Noho izany miomana koa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiavian'ny zanak'olona. Amen. Io mbola miverina ihany le hoe amin'ny alina, hozy izy ny ten'Andriamanitra. Hoe hozy izy eto hoe
nefa andininy fahatelo amby efapolo azafady a, nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay ahatongava amin'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano no vakiana. Amen. Miverina le hoe alina. Zany hoe efa alina tena ao anatin'ny hoe aizina itsika zao, ao anatin'ny fahoriana tsika zao, ao anatina ady zao tsika satria ho avy Jesosy, efa tombotra, efa miseho ny karazana famantarana rehetrarehetra, tena efa atombotra mihitsy ny fiavian Jesosy, tena efa akaiky. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy ny titra eo amin'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny baiboly ato hoe tsy misy olona mahafantatra ny andro na ny ora, tsy misy mahafantatra tsika fa ny famantarana kosa dia efa ampahafantarina antsika be dia be ny karazana famantarana mialohan'ny havian Jesosy, mialohan'ny havian Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Tsy misy olona mahafantatra na ny andro na ny ora, tahaka ny zava-misy eto Madagasikara zao, tsy nisy nanam-po mihitsy ny hoe ho voarobany. Raha nanam-po an'izany ny olona dia niambina izy, nanamafy ny fiambenana izy raha nanam-po an'izany. Dia toy izany koa isika, mila miambina mandrakariva foana isika, tsy matoritory, tsy fotoanan'ny fatoritoriana intsony izao fa mila miambina mandrakariva. Afaka manao ny asan'ny mandraranao ianao fa tsy midika an'izany akory hoe dia efa tsy asa intsony izany, tsy andeha hitady vola, tsy misy ninona fa dia hiandry eto manao manohy ny fiainanao andavanandro ianao, fa kosa aza variana, miambena, fefa mamanton'alina isika izao, efa misasakalina isika izao, miambena ianao. Dia toy izany koa isika mila miambina mandrakariva. Eto dia fanoharana no nataon'i Jesosy, isy ireo hiakatra ary isy ireo ho tavela. Nisy nampahitan'ny tompo mahakasika an'izay fampiakarana izay na ny enlèvement tato amin'ny tompo izany. Zovavolombelona ihany moa izy hitantara ny zavatra hitany rehefa malalaka, rehefa misy ny fotoana izany. Ho avy Jesosy, miambena ianao fa ho avy Jesosy. Amen. Andeha ho vakiantsika ihany ten'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu, ao amin'ny Matthieu ihany, Matthieu 4:20 dia ny andininy 10. Matthieu 4:20 dia ny andininy 10. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany andro izany dia maro ny ho tafitohina ka hifampiapanga sy hifankahala. Amen. Ajanoko hatreo. Maro izy ny ho tafitohana, hifampiapanga sy hifankahala. Tena misy mihitsy izany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Raha mijery ny karazana vaovao maro samihafa, zavatra maro samihafa eny anivon'ny fiangonana, eny amin'ny fiarahamonina, eny amin'ny firenena maro samihafa dia tena misy izany fifandrafiana, fankahalana, mifampiapanga ny olona, misy izany. Tsy tokony ho gaga ianao satria ho avy Jesosy. Be dia be ireo karazana famantarana mialohan'ny havian Jesosy, tena be dia be, fa ireo no raisiko aloha androany. Dia mila ianao madio fo, mila diovina ny fo, dioviny fo satria ho avy Jesosy. Marina ny tenin'Andriamanitra ary marina ny faminanian'ny baiboly, marina ny faminanian'ny baiboly, marina ny tenin'Andriamanitra. Mampahery anao aho anio hoe ho avy Jesosy, na inona ianao na tsy inona ianao dia ho avy Jesosy. Mahireza ianao, tianao Jesosy. Amen. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto indray aho tahian Jesosy daholo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Masinani Tompo, Masinani Tompo, Masinani